sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Indro Andriamanitra manampy ahy, ny tompo no mpanahagna ny fanahiko. Nanolotra sorona amin'ny foko manontolo aho ry tompo, hidera ny asoavany agnaranao. Faly miaraba tsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka ny fandaharagna avy aty amin'ny radio Fagniry. Agnatin'izao fankalazagna ny alahady fa 9 tsotra mandavantaogno zao, dia mampitodiky atsika ny eglizy ny mba ahaizantsika mampiantragno an'Andriamanitra. Zegny no loha hevitry atolotry ny eglizy ho antsika amin'izao alahady fa 9 zao, mahaiza mampiantragno an'Andriamanitra. Araka izegny ary dia vakiteny telo no atolotra atsika mba ahaizantsika mandiniky misimisy kokoa ny fomba hoentintsika mampiantragno an'Andriamanitra ao amin'ny tokantragno misy atsika tsy araikaraiky avy, indrindra ao ampontsika tsy araikaraiky. Ko amin'izao dia anday ary atsika hivavaka hiaraka hitandregny ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany boky Jenezy, toko fa 12. Tamin'izay andro zegny ny tompo niseho tamin'ny Abrahama teo amin'ny lohasan'ny Mambre, raha ilainy petraka teo amin'ny baravarany ilainy igny izy, tamin'ilay nigaingegny igny ny andro. Natopiny ny masona ary nijery izy, ka indreo olo 3 lahy nitsangana ny fanandrify aminany. Izy kofa nahita azy izy, dia niazakazaka avy eo ambaravarany ilainy, nitsena azy, ary rehefa niankoka tamin'ny tany izy, dia nagnano hoe, tompo ô, raha nahita fitia eo masonao aho, aza dia lalovogna fotsiny lahy ny mpanomponao, fa oka angalagna rano kely anareo anasagna ny tongotronareo. Miala sasatra eo ampototry ty azo ty anareo, dia angalako mofo kely anareo ataonareo taognaigny, vao manohy ny dianareo ianareo, fo izegny no nandalovanareo amin'ny mpanomponareo.
dia hoy navalin'ireo ataovy ary araka izay voalazanao. Dia niverigny faingana i Abrahama nakeo anday amin'ny Sara ka nagnano hoe malakilaky anao mangalala fariny intelo ny famarana ditio ka ataovy mofo. Aveo i Abrahama dia nandeha nalaky ho agny amin'ny andianomby dia nangala zanak'omby araiky tanora sy tsara izy ary nomeny ny mpanompony izay nahandro zay ny faingana. Dia nandray mena-dronono sy ronono mba amin'ilay zanak'omby efa nandrahoagny izy ary narosony izegny teo anoloan'izy ireo ary izy kosa nitsangana teo agnilany teo am-potikazo ary nihinagna izy ireo. Rehefa izegny dia hoy izy ireo taminany, aiza i Sara vadinao? Hoy ny navaliny, ao andeha ao izy. Ary hoy izy, iverigny aty aminao ndraiky koa zaho raha avy nitogno toy izao ary anagna zazalahy i Sara vadinao. Izany ary nitenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Izay mizotra tsy manantsiny sy mitandro ny rariny, milaza izay tena ao ampony, tsy mamela ny lela haniasia, tsy manisy ratsy ny namana na manebaka ny miaramonina, tsy manao ny olomeloka ho zavatra fa manaja izay matahotra ny Tompo, tsy mivadika amin'ny teny nomena na dia hahasingo tena aza, tsy mampanana vola na mandray kolikoly hahavoa ny madio. Izay manao izany tsy ionjona mandrakizay. Salamo faha 4. Vakteny masina faharoa taratasiny masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy toko voalohany. Ry kristianina havana ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako fahoriagna ho anareo aho fô mameno ao amin'ny nofoko izay tsy ampy amin'ny fahorian'i Kristy ho amin'ny tenany dia ny eglizy. Fô voatendry hompandraraha azy aho noho ny nanomezan'Andriamanitra ahy ny fiandidiagna anareo mba hitoriako ny tenin'Andriamanitra antsakany sy andavany dia ilay evy miafiny tsy nambara taloha hatramin'ny taranaka maro ny fandimby fô naseho kosa amin'izao tamin'ny olo-masiny dia ireo tenin'Andriamanitra ho nampafantarigny ny asarobidy amin'ny jentily ny voninahitra zegny evy miafiny zegny dia i Kristy fanantenagna ny voninahitra ho anareo. Izy notorinay ary ny olon-drehetra samy ampandregnesinay sy ampianarinay avokoa araka ny fahendrena rehetra mba ahatongavanay ny olon-drehetra ho lavorary ao amin'ny Kristy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Sokafy ny fonay ry Tompo Andriamanitra mba hitandremanay ny tenin'ny zanakao. Alleluia. Evanjely masiny soratan'ny masindahy Luka toko 10. Tamin'izegny andro zegny Jesosy niditra tao amin'ny vohitra araiky ary nisy vehivavy atao hoe Marta nandray azy tao an-tragno. Nanagna rahavavy araiky atao hoe Maria izy
izay nipetraka teo agnilan'ny tongotry ny tompo ny eno ny teniny. Fa i Marta kosa sahiragna tamin'ny fanompoagna be dia niato hely izy ka nagnano hoe: Tompoko, tsy mampagnino anao ve ny amelany raha vaviko ahy anompo irery mba asevy magnampy za re izy. Fô namaly ny tompo ka nagnano taminany hoe: Marta, Marta, maro tadiavigny sy be tebiteby anao, nefa zavatra raiky fô no ilaigny. Fô i Maria no nifidy ny anjara tsara indrindra zay tsy halagna aminy. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo, alahady 5 mandavataona dia nandinika isika nandalina ny bazina ny tena votoatom-piaina sika, fa indrindra amin'izao fandaliana-ponoana mandavataona zao dia ny fitiavana sy misaintosainto isika fa mila fahafoizana, mila an'izay firotsahana izay tahaka ny lay Samaritanina sara fanahy ny karakara teny an-dalana, ary isika io ny karakarain'io ary lay Samaritanina sara fanahy de siza fa Jesoa, ary Jesoa nitondra an'ilay Samaritanina nitondra an'ilay Samaritanina sara fanahy. Jesoa nitondra tamin'ny tranom-bahiny ary nilaza tamin'ny tompo-trano mba hikarakara lay marary, ary izay tokoa natolotry Jesoa amintsika izao, isika izao no lay tompo-trano, ny eglizy lay tompo-trano asainy Jesoa hikarakara sy kolokolo. Ka amin'izao alahady 40 mandavataona izao ary ny votoato-kevitra dia ny fahaizasika mampiatrano, zany hoe mampiditra an'ireo zay akeikisika ao am-posika ao, ary zay ny dikan'izao taona masina ny famindrapo isika tahaka n'Andriamanitra mandray sy mikolokolo de mampiditra ao am-posika ao zay namatsika zay akeikisika eo, dia siza izany fa manomboka ao amin'ny eglizy kely fianakaviana hikarakara ny ray aman-dreny, ny karakara ny zanaka anaza ny ray aman-dreny, ary zay ny fampitraonona, ary zay ny fahaizana mandray vahiny. Ary fantaro fa ho ansika malagasy sy misy zany hoe traduction ny mot étranger zany, fa vahiny na ny lavitra zany na ny akaiky, zany hoe efa anatin'ny mahasikasika, anatin'ny natiorasika no mahay mampiatrano. Ka noho izany raha mahatonga asika lalindalina koa amin'ny fivelomana mahazanaka Andriamanitra sika, maha kristianina sika izy nity fampianarana ity, satria araky ny voalaza teo efa ao anatiny mahamalagasy sika ny mahay mandray vahiny mampiatrano. Ka noho izany raha voamaika zany sarasara kokoa ny fahaizasika ny olona, tahaka ny fahaizasika mandray olona tahaka ny nataony i Abrahama hitasika amin'ny vakiteny voalohany, sy navelany nandalo fosiny ireo vahiny fa nasainy nampiatrano ka nahazo fahasoavana izy, ka araky ny fantatra sika dia nahazo zanaka sy faramandimby niteraka ilay natao hoe momba noho ny fahaizany mandray vahiny. Zany hoe ny fahaizasika mandray ny hafa dia mahazo fahasoavana, ny fahafoizasika araky ny lazaisika tamin'ny heriny, ny disponibilité sika, ny fahaizasika manompo, mikarakara, mitady ny soa ny hafa, mitady ny soa iombonana dia mitondra fahasoavana. Ary ho an'ireo raisina vao mazava ho azy, fa ho anao koa dia io no mahatonga amlaza amintsika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra, ary ny asan'Andriamanitra dia sy fa ny asa fitiavana, ny fandraisana, ny fampitranona, ny fikarakarana, ny fikolokoloana zay
akaikisika, zay namasika, dia izay raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra ny anao ny asa sika, ary dia hitasika izany fa tanteraka tokoa zay voalazany ireo vahiny zay nahainy Abrahama ny nandray azy, ary dia izay raha teo koa no hitasika ao amin'ny evanjely zay mamaritra sara ny fomba entsika ary mandray an'ireo vahiny. Hitasika nataon'ny Marta zay nikofokofoka ny karakara zay nanao ny asa, ary dia somary nalahelo izy ka nanantona any Jesoa, dia nilaza tamin'ny Jesoa hoe sy mampaninona anao ve raha mba manampy ahy ny rahavaviko satria za sahirana. Izay tokoa noho ny fahasahiranana isika dia mahita excuse hatramin'izao, ary indraindray aza indrisy dia tady anome siny an'Andriamanitra noho izay fahasahiranana zay, dia manjary blocage ho ansika amin'ny fikarakarana sy ny fikolokoloana. Dia hoy Jesoa ary mampitodika asika amin'ny tena izy amin'ny fahaizana mandray, dia nataony Maria, dia hoy izy hoe izy ny fidy ny anjara soa zay sy alana aminy. Anjara soa ny fahaizana mandray ny tenin'Andriamanitra, zany hoe sy azo saraina zany ireo rehetra ireo, fa anjara sika no mahay mandrindra azy. Ary faratampony amin'izany ry kristianina havana ny fandraisasika ny communion, ary mba ahoana ny dikan'ireny eo amin'ny fiainasika, ary ahoana ny fampitranoasika ny Jesoa amin'ny alalany ny fandraisasika ny teniny. Ka araky ny lazainy Jesoa teo i Maria no nahay ny fidy azy, satria ny haino an Jesoa izy. Izao tokoa ary amin'izao alahady efa 40 mandavataona zao no mba sara ny andiniasika any fandraisasika communion. Ny ataoko hoe communion io dia ny fandehanasika mivavaka, satria misy amin'ireo zay tonga mankalaza ny Eucharistia sy mandray communion no antony maro samihafa kanefa miombona, satria izay no mahatonga azy mivavaka amin'ny Kristy. Ary zay ny dikany hoe communion miombona. Inona ary ny dikan'izay fiombonantsika amin'ny Kristy, amin'ny fampitraonoansika any Kristy, ary inona ny vokatrin'izay eo amin'ny fiainasika. Ka tonga sika ho kristianina velona eo amin'ny amin'ny fiainasika andavanandro, ka ahafantatra bebe koa zay miafina rehetrarehetra zay sy fantatra teo aloha, ka ambara kehitriny hoy masindahapoly ao amin'ny Kristy. Ka izay koa isika, izay rehetra nambarasika zay dia i Kristy. Aoka i Kristy hoy masindahapoly no eo anivon'ny fiainasika, izy ivony fiainasika amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no anatanterasika an'izay rehetra ataosika. Ary zay ny dikany hoe mahay mandray vahiny, mahay mampiatrano, ary izay no nataony Abrahama, zay ny tiany masindahapoly afarana amintsika, ary zay no azo amintinana an'izay fandraisana nataony Marta sy Maria any Jesoa. Ka izay koa isika aoka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no entisika manatanteraka ny ataosika rehetrarehetra, ary azagaga ary sika raha mamarana ny vavaka eukaristika isika, zany hoe faratampony amin'ny vavaka sika, ka ilazan'ny pretra hoe amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy, dia izay efaranasika hoe amen, zany hoe aoka tanteraka izany. Ka aoka izay tokoa no tanteraka eo amin'ny fiainansika. Ry Jesoa Tompo, ianao mananatra anay ary fa amin'ny alalany fahaizana mampiatrano vahiny, mampiatrano anao, mampiatrano izay akaikinay indrindra
ary indrindra ahay iombona aminao ary ahay ieno anao no lalana ahafanay mahita ny tena asambarana ka ampio ary zahay ho faly manompo ny namana sahala amin'ny Marta ary ho faly sy ho sambatra indrindraindrindra satria izay no anjaratsoa raha miaino anao ary manatanteraka izay lazainao aminay ary miombona tanteraka aminao zahay amin'ny communion ka amin'izay zary ho fanasina sy fahazavana eo amin'ny manodidina anay aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Itu